Faly miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky voro zay mpanaraka ny pejy. Mety gagagaga ianareo va tsy manao direct matetika aho, satria matetika manoratra zavatra ampandrosoana ny firenetsika. Ny sasany manao discussion, za efa manoratra satria zay ny ilana anay, manana expertise, manana experience, ary ny zavatra atao rehetra dia mifo madio satria zay hahasoan'ny firenena no katsahiny. Zay tsy mijery tavan'olona, tsy mijery antokon'olona, tsy mijery antoko politika, tsy mijery antoko fivavahana, fa mijery ny Madagasikara ray manontolo. Satria lasa débat ny état unitaire, état fédéral, de raha tsy manoratra, raha tsy mamoaka ny l'expertise, ny manampahaizana, ny mpikaroka, de misavorovoro ny firenena. Za tsy miteny hoe hatao le izy na atao, fa kosa efa vitanay soratra ny esquisse mahakasika ny raha andehany am'zany état fédéral zany tsika hanao fédéralisme. Efa vitanay soratra ny esquisse, efa vitanay soratra ny avant projet na constitution fédérale sy ny constitution fédérée. Efa vitanay esquisse ny zavatra seritreretin'ny sasany hoe raha hanao état fédéral, raha hanao fédéralisme, de alaina avy amin'ny 6 province ve le izy, sa alaina avy amin'ny 24 régions. Satria tsika de manana 6 province ao anatin'ny lalam-panorenana, manana 24 régions tsika, na de mbola tsy novana ny loi sur les régions, manana 120 districts tsika, manana 1690 et quelques communes, manana eo amin'ny 17 000 fonkontany. De zavatra zay zany no mila jerena, fa tsy tonga de plonge sika zany hoe état fédéral, état fédéré, fédéralisme, nefa tsy mipetrapetraka araka an'le structure efa misy. Satria tsika tsy hanao sécession, handravany zavatra rehetra zay efa misy, misy tazomana ny zavatra rehetra efa misy. De sahala amin'ny fitazomana ny firaisam-pirenena. Miresaka amitsika vahoaka malagasy aho, manomboka ny Diana hatrany Androy hatrany Atsimo, hatrany Menabe andrefana, hatrany Atsinanana Tamatavy, ny eto ampovoantany Fianaratsoa sy ny sisa. Ny antony resako zany de mba tsy ampisavorovoro antsika ny orino, le fanapahan-kevitra tokony ho raisy na hasoavana ny firenena hoe ahoana fomba hitondrana an'ity Madagasikara ty, satria tsika fa mahita échec. Fa antrana ihany ny valin'ilay état unitaire. Misy miteny hoe fortement décentralisé. Efa nitenenina nge, misy ange ny loi sur la décentralisation ry zareo, la organique 2014-018, fa tsy raha tsika le tsy taterahana, tsy respectena. Voasoratra mazava tsara ao anatin'ny lalam-panorenana hoe misy telo ny collectivité territoriale décentralisée, une province, une région et commune. Sisy élection, sisy ninonino tamin'ireo zavatra reo. Ny antony le fédéralisme ange de tsotra. Raha fa tsy miandry any Antananarivo andray décision fotsiny amin'ny fampandrosoana ny faritra rehetra hatrany amin'ny fokotany ka amin'ny commune any, de zay no antsoina hoe fédéralisme. Satria io fampandrosoana io tompoko de tokony miainga avy any amin'ny fokotany, no miakatra. Zay no antsoina hoe teny miakatra fa tsy teny midina. Mandeha fokotany io, de mandeha commune, de mandeha district, de mandeha région, de mandeha province, zay vao aty amin'ny pouvoir central. Zay no antsoina hoe état fédéral. Ka isika zany lasa misavorovoro ao fa voasoratra anao ny zavatra rehetra. Inona ny zava-misy am'izao? Enimpolo taona mahery zao nazahoana fahaleovan-tena, mivangokatra Antananarivo daholo ny zavatra rehetra. Eto daholo nisy sekoly tsara,
eto daholo ny sekoly misy tafo, eto daholo ny ministera, eto daholo ny zavatra rehetra. Zany tsy midika hoe tsy ady amin'ny Antananarivo ny faritra hafa, fa kosa mila any amin'ny faritra koa ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra rehetra. Ohatra fotsiny nanao passeport de miakatra avy any amin'ny faritra. Inona raha décentralisé na déconcentré na ny service fanaovana ny passeport. Ny SIM zao efa miparitaka ny centre immatriculateur io mba efa misy eraky ny province. Iny zao de efa zava-dehibe. Inona nefa ny vokatra zay hatram'izay ny vokatra ny centralisation. De zao satria Madagasikara ngeza be de tsy maintsy miankina ny le fahefana rehetra. De zavatra tsika tao. Mahantra tsika 75% de pauvreté. De avy eo am'izay nefa mandositra avy any ambanivolo reo tanora miakatra ty amin'ny ville ty. Manantena fivoarana sy ahita fahavelomana ty nefa vao maika matory any amoron-dalana, matory any anaty tunnel satria tsisy ninona eto. De lavitra loatra ny fahefana ry zareo, de zany mahatonga ny olona mitaky nge la décentralisation effective mitaky ny hoe atao état fédéral le izy, atao état fédéré mba hanakaiky ny vahoaka le fahefana. Efa nandramatsika ny état unitaire, efa nandramatsika ny décentralisation, fa ndao amizay tsika hanome fahefana sy hatoky ny faritra sy ny faritany. Satria mbola anaty lalam-pandroenana ao ny province, ao ny région, ao ny commune. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana de ny fédéralisme ho ny sasany. État unitaire décentralisé ho ny sasany. Fa je vous propose zany hoe fédéralisme, raha hanao fédéralisme tsika de tsotra io. Fa samy hafana fa iray ihany tsika. On est différent mais unis. Tadidizy zay le unité nationale fa zay mampatahotra ny sasany io. Inona ny zavatra tokony tazomana rehefa hanao fédéralisme zany? Raha tena handroso makany tsika. En garde ce qui nous unit. Ny zavatra mampitambatra tsika ny tazomana. Un seul président, une seule armée, une seule monnaie, un seul drapeau. Zay zany igny zany tazomana. Fa kosa ny zavatra sasany omeo amin'ny any faritra am'izay le fahefana, meo azy ny volany, meo azy ny fahefana, meo azy ny zavatra rehetra, tampandrosoan'ny faritra. Satria lasa manakaiky any amin'ny faritra any zany le mpitondra. Fa mazamazana le izy ao, 5 taona vao vita, raha araka ny zavatra nisoratanay azy zany, 5 taona vao vita. Izay nanaovako anticipation am'le vidéo raha fa hanomboka de aza atao kabarobe any amin'ny CCI. Tonga de atomboka le izy. Nefa ny mahavoatsika zao, na fifidianana se fokotany izay sisahitsika nefa tsika tsy maintsy hanao fifidianana gouverneur. 24 gouverneur na 6 gouverneur raha andeha amin'ny 6 province tsika, tsy maintsy mifidy malakilaky 6 gouverneur. Raha fa hanao état régional fédéré tsika de tsy maintsy mifidy 24 gouverneur malakilaky. Zay ny tokony hanaovana azy. De izy mifidy le gouverneur de n'olona any aminazy. No gouverneur nefa tsy maintsy mena vola, tsy maintsy mena fahefana, tsy maintsy mena ny andraikitra manandrisy azy, handidy sy hanapaka. Ary tsy maintsy zay no fiafarany. Raha misy problème zany eraky ny faritra da velao ny gouverneur nanao azy satria zakaiky ny olona agny. De anjaran'olona ny mitsara azy, anjaran'olona ny manongana azy. Zay fanonganana amin'ny famerenana fifidianana an'izay ny zavatra tsy nisy teto Madagasikara. Satria ny États-Unis d'Amérique misy ny antsoina hoe recall. Rehefa manao pétition ny vahoaka ka mahatratra 100 000 ny somia, de manao fifidianana vaovao. Tsy hoe ahongana amin'ny grevy, fa manao réélection zay ny antsoina recall. Zany zavatra zany tokony hosoratana anatina loi fédérée. Tokony hosoratana anatin'ny constitution fédérale. Efa vitanay ato koa zao ny esquisse na constitution fédérale eo amin'ny 30 article fotsiny. Satria zay ho ny zavatra havana tsika ny alohan'ny tazomana. De avy eo samy manana ny spécificité-ny am'izay le faritra sy ny faritany. On met en place aussi la solidarité nationale. Apetraka le firaisan-kina fa zay ke ny risque atahoran'ny sasany io. Hoe
tsy mitovy kosa ny harena. Dépassé n'Antananarivo tsika satria daholo ministère. Imagineo zany anamboatra ministère marobe any amin'ny faritra, any amin'ny région. Satria misy ministère tsy azo zarazarana, de misy ministère tsy maintsy implanté any amin'ny faritra any. Zay zany ny zavatra fa eritreretintsika eto. Tsy maintsy misy ny antsoina hoe Fonds de solidarité nationale. 20% ny vola aty amin'ny fanjakana foibe de apetraka anatin'le Fonds de solidarité, de zay région tsy mahavela ny tenany subventionné ny fanjakana foibe. Tsy maintsy zay ny zavatra andehanatsika. Savarananany zao zavatra teneniko zao, mba hamalina ny hetaheta sy manao constat sika hoe tena fa tsy mandroso sika noho l'état unitaire centralisé, fortement centralisé le izy. De inona ny mampatahotra ny sasany? Raha manao fédéralisme sika, hampisarabazana tsika ve le izy? De ny valy non, tsy mampisarabazana zany. Raha samy mena fahefana ny faritra de tsy sarabazana zany tsika. Satria ny tafoka, ny diplomatie, ny arenak'ambony tany, ny fitsarana de mijanona au niveau fédéral. Ny président zany ny Madagasikara de mitazona an'ilay unité nationale satria manana président ray tsika. De le président io no misolo tena tsika erakin'izao tontolo zao. Mety ho lafo be ve ny fananganana an'io? Tsia. Mitovy ihany ny vola lany raha tena fa handroso itsika. Satria izaka ny paye ny ministère ty Antananarivo. Volam-bahoaka ihany. Volam-bahoaka ihany nanaovana ny construction. Volam-bahoaka ihany nanaovana ny zavatra rehetra. Fa kosa ny vahoaka ty Antananarivo le fahefana. De rapito zany sika hifidy gouverneur, de ny gouverneur no mandrindra ny fampandrosoana any amin'ny faritra misy azy any rehetra any amin'ny état fédéré rehetra. Efa hitantsika teto Madagasikara ve zany fédéralisme zany? Tsia. Ny 6 province no tenenina, de zao sika lasa 24 régions. Taridresaka ao nenty koa. Napiady tsika nefa ny province autonome. De ndao ary entina any amin'ny région le 24 régions. Satria ny région mba kaikaiky ny vahoaka. Fa misy fotoana tsika fa nifandramatra teto niady tamin'ny resaka province autonome satria navadika ny sasany resaka foko le izy zay le danger. De lasa potika le fédéralisme. Lasa potika le fédéralisme satria nentsika amina foko le izy fa tsy nentsika am'le fampandrosoana le faritra développement provincial ny tokony teneniny fa tsy resaka foko na développement régional manomboka am'zao zany zay ny tenenitsika fa tsy hoe sy aviany rakoto sy rabe, hoe avery rakoto avery rabe. Ny fédéralisme tompo de tsia tsy fizarazarana zany fa resaka maneho maturité io satria fa vonona koa ny élite provinciaux sy ny élite régionaux mba hampandroso ny tanànany. De raiso le andraikitra ry élite régionaux sy ny provinciaux satria tsy maintsy zay ny zavatra handalovantsika. Alefana ety le esquisse satria moa zany teny fampidirana tsy de atao lavabe loatra. Fa 5 taona no tsy maintsy anaovana an'io réforme io, réforme structurelle io. Karaha tsy manomboka am'izao tsika divina zany vao mahavita azy. Mila manomboka zany. De ny safidy tokony ho raisina de tsy mitazona intsony le système efa tsy mamokatra. Ny système efa tsy mandeha de l'état unitaire centralisé efa tsy mandeha izy io, de ndao tsika hiroso ny zavatra hafa. Fa vonona zay technicien na ampianarao mpitondra zay lanin'ny vahoaka io hanao an'izany zavatra zany satria fa vita soratra daholo ny zavatra rehetra. De samy manana confiance amin'ny élite régionaux, amin'ny élite provinciaux. De tandremo am'izay koa rehefa hifidy de mbola hifidy olona tsy hijery ny tanàna, tsy hijery ny province, tsy hijery ny faritra, tsy hijery ny commune, fa fifidianana fotsiny fizarana t-shirt de fizarana casquette de hifidy tsangan'olona ndray fa tsy hifidy tsangakevitra, tsy hifidy programme atsika de vao maika hiomehezan'olona io ary lay fédéralisme ny tadiavinareo.
fa tsy lasandray satria raha amiko manokana tsy nirafitra ny ratsy fa ny olona mipetraka ambonin'ny rafitra rehetra. Zany le izy le olona tsy tia tanindrazana ny akamaroantsika fa tia toerana, tia fahefana, tia fizavozahoana. De ndaotsika hitambatra am'izay mivondrona atsika mandrositsika amin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana maha malagasy miverina am'izay le toe-tsaina malagasy zany. De ndao am'izay mandroso fa tsy hanao débat ao koa nareo de lany andro ao va état unitaire état fédéral sy ny sisy tonga de tairo e. Tonga de tairo zay tokony tairina. De zay ny avy ety amiko de efa voasoratra ho aho mety alevako eto amin'ny Facebook tiany le izy hoe proposition des structures d'état fédéral pour Madagascar fiavana dans un fédéralisme. Zay zany voasoratra par Dr Paolo Raolinarivo Tolonavaly. Fatresaka manana 6 provinces, 24 régions, manana 120 districts, manana 1600 communes et quelques. Mbola précisé izy io manana 17 000 fokontany. D'une question mipetraka ato zany quel modèle à choisir, provincial ou régional? C'est les questions. État fédéral provincial, de 6 états fédérés, ça, état fédéral régional, 24 états fédérés. Anjarasika amin'ny safidy inona ny critère tokony safidiana anazy de efa nisoratany mpanoratra ato le izy, ao le halehibe, ao ny équilibre, ao ny proximité, ao ny coût, ao ny risque, ao ny expérience. Zany ny zavatra voasoratra atsika ato. De hoentina mbaka izy am'izay izy inona ny recommandation, sisy discussion tsony hoe tsy mety na mety fa mipetraka ny antsoina hoe subsidiarité, ny décision zany miainga avy any ambany any, mipetraka ny équité, samy manana poids am'izay ny région sy ny province manomboka am'izao, mipetraka ny efficacité, une région égale budget gérable, pilotable, possible, mipetraka ny unité, miverina amin'ny grande province sika de sisy tsony les tensions historiques. Et les 6 provinces deviennent des circonscriptions administratives fédérales uniquement pour coordonner la justice et la sécurité. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, tsika moa zany efa tsy zatra manao live lavabe loatra satria manjary mandany méga dia tapahany eto le izy aleotsika miroso satria 5 taona izy io. Ao ny jeretsika azy ona tsara ny anatanterana an'izay mandritra ny 5 taona. Ato ny timing efa voasoratra ato le izy, efa tiako vetivety. Izao ny calendrier tsika ato. Première année tsika manao référendum de adoption ny constitution fédérale sy ny constitution fédérée isaky ny état fédéré zany. Deuxième année tsika élection de 24 gouverneurs plus parlements régionaux, c'est-à-dire misy parlement au niveau national, au niveau fédéral et parlement au niveau fédéré. Troisième année, c'est comme le transfert des compétences à Findrawan, ministère de l'éducation, santé, agriculture, tous les ministères, au niveau fédéral, donc on doit transférer à l'État fédéré. Quatrième année, c'est comme le transfert des compétences panamboarandalana, économie, sy ny police, sy ny sisa. Cinquième année, c'est comme vernet turay, manao évaluation sy ajustement, inona ny mety, inona ny tsy mety, de 5 taona zany. De imagineo 5 taona tsika manao azy, de raha mbola tsy manomboka am'izao fa mbo hanao débat oui ou non, yes or not. De tarabe eto. Makasitraka tompolahy, makatelina tompolahy.